fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Ry ava-malala amin'ny tompo, mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lehibe tsy mba takatry ny saintsika zanak'olombelona ry havana raha ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Mamindra fo amintsika tokoa izy ary izany mbola nanomezany antsika haina velomana amin'ity androany ity. Koa dia faly miaraba antsika tsirairay avy indray natrahatra n'ity andro mahafinaritra ity ary manonona sady ny fiadanan'ny Tompo amin'ny fiainantokantranontsika tsirairay avy. Andehantsika nokatra ny baibolintsika ry havana dia hiary iteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo, ny salamo 140. Andehantsika hiderantsika an'Andriamanitra. Andeha ovakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ataoko eo atrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozogozo aho. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, firana fanampy. Isika uwana tanuni Jehova, Andea isika uwana tanuni Jehova, Ikongocha Ifa Mitsuru Amanatini Mabadina Jerusalema, 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 Tsy lany amamina ry havana ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mbola velonainy tsika dia tsy nitsahatra ny mananatra antsika ny Tompo. Mame antsika teny mamy satria ny tenin'Andriamanitra ry havana no fanilon'ny tompontsika.
ny tenin'Andriamanitra ny fanazavana ny lalantsika ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Androany ry havana dia men'Andriamanitra lohahevitra vaovao zay mitondra fampiorenana ao antsika indray amin'ity androany ity. Ny lohahevitra nomen'ny tompo antsika dia ny hoe kristianina sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famirapon'Andriamanitra aminy. Kristianina sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famirapon'Andriamanitra aminy. Izany indray ry havana no voaboasan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity anio ity. Anomana ny foamam-panahy-tsika ry havana ao anatin'izany fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ity hira izay ataon'ny groupy JMMC ity dia ny ampianaro ahy. Vavaka isika rehetra tompoko, feno fifaliana ny fonay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao. Raha mbola afaka mitanila indray eo aminao, misaotra indrindra fa tsy misy tokoa mahay manampy na dia tsy apaha-tsegondra kory aza amin'ny andro iainany raha tsy ianao mahatanteraka an'izany ary izany ny falian'ny fonay mbola afaka mandreny teninao, teny fiainana, teny manangana, teny mamelona indray ary mitondra fifaliana ao anatin'ny fonay, mampitoetra tsara anay ao aminao Andriamanitra, dia misaotra indrindra fa fantatray fa tianay ianao ary mamindra fo isan'andro san'andro aminay tsirairay avy. Ka miteneny ianao ary fenoy ny fanamasinao izahaina ny mpitory ny teninao na izay rehetra mandreny feonao, dia mitenena araka ny fombanao fa indreto izay miaino anao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainanay
no angatahana ary mbola metrahana feno izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra mpanjintsika amin'ity andro an'ity ry havana dia izay efa nambara ny mpitarika teo, kristianina sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famindram-pon'Andriamanitra aminy. Kristianina sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famindram-pon'Andriamanitra aminy. Dia isika haka tenin'Andriamanitra, azahoantsika mianatra eo amin'ny tompo ao amin'ny Filipianina, sokafy ny baibolinao raha ohatrano ianao, mihaino tsara raha eny an-dalana ianao. Filipianina 4:4, andininy voalohany aloha no jerevantsika dia sy ny andininy 4. Andeha hiaraka hamaky izany teny izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamaninahy, fifaliako sy satro-boninahitro, tomoera tsara ny Tompo ianareo ry malalako. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo, hoy izao indray, mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeveranareo, efa mbiakaiky ny Tompo. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, mbola ho ampitomboana amintsika hatrany aneny fahasoavana ho mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay nambara tamintsika ny amin'ny lohahevitra mpanjintsika dia ny hoe kristianina sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famindram-pon'Andriamanitra aminy. Izany hoe sady mitoetra tsara no mifaly amin'ny famindram-pon'Andriamanitra ataony amintsika. Ny manoratra eto ry havana dia Paoly apôstôly, izay fantatsika tsy averimberina eto intsony izany fa efa fantatsika tsara ny tantaran'i Paoly apôstôly, izay olona fatra-panenjika ny kristianina, izay olona faran'izay tezitra mihitsy rehefa mahita kristianina mpanara-dian'i Jesosy Kristy, fa androany Paoly mpifatotra ao anatin'ny fifatorana no milaza sy manambara ny amin'izany hoe fifaliana sy toerana tsara ao amin'ny Tompo izany. Zava-mahagaga izany ry havana, izay tsy takatry ny saina fa ataon'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay avy izany, ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay fidian'Andriamanitra izany aran'ity lohahevitrintsika ity dia kristianina no resahana. Ary rentsika rehetra izay mandresy miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao ora izao angamba, mino fa samy efa kristianina, efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany avokoa. Raha vao nandoha izao tenin'Andriamanitra no ao amin'ny soratan'i Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany a Filipi izao, dia mananatra izy. Ary amin'izany rahalahy sady malalako, tiany izany tiany izany lazainy malalany izany no mahamanina azy, izany hoe tena malahelo azy izy, malahelo an'ireo kristianina ireo izy, malahelo an'ireo rahalahy malalan'ireo izy, fa ao anatin'izany alelovany azy izany sy mahamanina azy izany ka ilazany fa malalany izany ireo rahalahindreo, dia izay fifaliako sy tsatro-boninahitro. Misy fifaliana mipolotra ao anatin'ny Paoly apôstôly ao, fifaliako sady tsatro-boninahitro. Dia mananatra izy ho an'ireo rahalahy malalany sady mahamanina azy ireo, tomoera tsara ao amin'ny Tompo ianareo ry malalako. Toera tsara ao amin'ny Tompo ianareo ry malalako. Fantatry Paoly apôstôly tsara ry havana izany fitoerana ao amin'ny Tompo izany.
Fa fantatry Paoly apôstôly tsara fa ao amin'ny tompony misy fifaliana, ao amin'ny tompony misy fiadanana, ao amin'ny tompo no misy fandresena, ary eo amin'ny tompo misy fiainana dia fiainana maharitra mandrakizay. Fantany izany, ary izany no ananaran'ireo rahalahy malalany tian'ireo mba hitoeran'ireo tsara. Hazavaina misimisy kokoa izany hoe mitoetra tsara izany, mitoetra tsara izany dia olona tsy miovaova izany, olona tsy mivadibadika izany, olona tsy mpiatsara velatsia izany, olona mitoetra mahatoky izany, mitoetra tsara izany, mahatoky na inona misy eo amin'ny fiainany, na inona sedra eo amin'ny fiainany dia olona mahatoky mipetraka tsara izany, mitoetra tsara izany. Tsy hoe rehefa misy ady dia andeha indray aloha hiova fa ohatrany tsy mety izany a. Andeha indray aloha hanao an'izao sy izao fa ohatrany tsy mandeha tsara izany a. Tsy izany ny atao hoe mitoetra tsara, fa na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainany dia mitoetra tsara eo izy. Mitoetra tsara eo izy. Mitoetra mahatoky eo izy. Mahandry an'i Jesosy Kristy eo izy. Araka ny tenin'Andriamanitra mitomboena tsara miandry an'i Jehovah. Izany ny olona mitoetra tsara. Tsy manao fitandroa, tsy manao havako raha misy patsa, fa na misy patsa na misy inona dia havako foana ianao. Izany no ao amin'i Jesosy Kristy ry havana. Izay ilay hoe mitoetra tsara, satria ao anaty ady zavatra sarotra isika, ary ambaran'i Paoly apôstôly efatra amin'izany hoe efa mbiakaikiny. Efatra amin'izany Paoly apôstôly nefa niresaka ny amin'ny hoe efa mbiakaiky ny tompo dia mety misy milaza hoe ary toa mbola tsy tonga ihany. Fa raha mbola tsy tonga tokoa ny tompo arak'izay, nefa mitoetra tsara ve ianao? Efa tsy miovaova intsony ve ianao fa mitoetra mahatoky miandry ny tompo amin'ny fifaliana, amin'ny fandeferana, amin'ny fahatsoram-po sy indrindra amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fampiana azy mahatoky sy maharitra. So ilaza fotsiny efa ela izay nenoko izay hoe efa ho avy ny tompo fa mbola tsy tonga ihany. Fa miandry ianao ny tompo hitoetra tsara vao tonga izy. Mba tsy ho very izao ianao. Mba tsy ho anisany ho very izao ianao. Fa anisany hitany mitoetra tsara eo an-tongotry ny tompo, hitany mitoetra tsara ao an-tempolin'Andriamanitra, ao an-tranon'Andriamanitra. Rehefa avy nananatra sy niteny an'ireo rahalahy malalany sady mamanina azy ny Paoly apôstôly, dia mbola nananatra koa izy. Ao amin'ny 14 toy izay mifalia mandraka hariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Aoka ny fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo. Misy fananarana kely ataon'ny Paoly apôstôly an'ireo olona anankiroa izy eo amin'ny 12 nanaitra izy hoe misy olona niady tao, misy olona nanana fifandirana tao dia mananatra ny Euodia hozy izy, ary mananatra ny Syntyche hozy izy mba iraisana ao amin'ny tompo izy. Misy fifanarahan-tsaina izany ao a, misy fifandirana ao izany a. Dia Paoly apôstôly mpananatra, ary mbola manoratra mahatsiaro an'izany izy hoe misy olona miady ary andeha hananatra, misy olona mifanditra ary andeha hananatra, mangataka aminao koa aho, ary tena ilay tena mpiara-miasa amiko manampia azy roa vavy. Hitantsika anatin'izany anie ny fomba Paoly, tena hoe tsy matory, raha izay ny ilazana azy, tsy tafandrimandry ny amin'izany asan'Andriamanitra izany, tsy tafandrimandry amin'ireo ondrin'ireo, tsy tafandrimandry amin'ireo rahalahy malalany izay lazainy fa tena sady fifaliany ny sarim-poninahindreo. Izany ny fon'ny olona tena ao amin'ny tompo ry havana, izany ny fon'ny olona tena manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, tsy tafandrimandry amin'ny zavatra tsy mety.
tsy tafandromandry amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tafandromandry amin'ny olona mirimorimo makany amin'ny fahaverezany, fa mananatra, mampianatra, mivavaka ho amin'izany. Zany ny toe-pon'olona tena tafatoetra tsara ao amin'ny tompo. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray, mifalia. Mety efa heninao foana izany teny izany, mety tsy vaovao tsony ao amin'ny sofinao izany teny izany, fa manahoana ny fiainanao azy, manahoana izay andraisanao azy fa amin'ity andro ity, sady atsian'ny tenin'Andriamanitra, atsian'ny Jesosy Kristy mitoetra tsara izy ao senao no mbola asiany mifaly indray ao anatin'izany. Zavatsarotra ny ainana amin'izao vanim-potoana izao, tsy misy ray izay tsy mikaikaika, tsisy ray izay efa tsy miteny, fa sarotra ary mandeha zavatsarotra, na ny firenentsika na ny tokantrano tsirairay avy mandeha zavatsarotra. Tena efa ny Paoly eto milaza sy miteny fa mifalia indray mandrakariva. Paoly na mifatotra aza mbola manaratra hoe mifalia. Tena feno fifatorana tokoa amin'izao zavatra iainantsika izao, zavatra tena sarotra indraindray tsy hita tsony, izay amahana azy raha ny saina manofo. Fa ao amin'i Jesosy Kristy dia manana fifaliana ny olona izay manana an'i Jesosy Kristy. Ary mbola anarin'ny Paoly apôstôly izany hoe mifalia mandrakariva. Tsy ao amin'izao tontolo izao lazainy eto fa aoka tsika mamaky tsara, satria indraindray ny olona disy-hevitra milaza ny amin'izay fifaliany. Fifaliany dia dia andao izany hifaly fa efa akaiky ny tompo e. Dia mandeha ny fanaon'izao tontolo izao, mandeha amin'izay rehetra mety sitrapony nofony, mandeha amin'ny boîte de nuit-ny amin'izay rehetra filalaovan-dratsy isan-karazany fa mifaly hony. Fa Paoly apôstôly eto ahoana hozy izy? Ndao hoe samy hamaky tsika rehetra, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, amin'ny tompo, amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Mifaly ao amin'ny tompo izany dia mifaly ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay heverintsika ho fifaliana, tsy izay heverintsika ho fafinaretana, tsy izay heverintsika ho firavoravona, fa ao amin'ny tompo. Tsy takatry ny saina, tsy ahazavaina izany fifaliana ao amin'ny tompo izany, fa mivoaka avao amin'ny fo izany. Mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy mandrakariva izany. Mahatsiaro ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra sy fanorapony mbola mahavelon'aina indrindra amin'izao taona vaovao izao. Mbola velon'aina, mbola trapa-monjena, tsy maty tao anaty ota. Izany ange fifaliana avokoa izany. Tsy maty tao anaty fahotana sy filalaovan-dratsy sy fahalalana rehetra, fa mbola mivelomin'Andriamanitra aina. Mbola averiko eto foana isan'andro, isam-potoana hoe izao ny fahavelomantsika dia tsarovy tsara fa tsy izay tsara ataoko na ataonao. Fa rehefa tena mandinika sy mieritreritra dia izao hoe tena mbola famirapon'Andriamanitra. Azahoantsika manantona azy bebe kokoa, azahoantsika indrindra mibebaka fa mbola misy zavatra tian'Andriamanitra hialantsika ao e. Mbola misy zavatra tiany Jesosy tena hiainantsika bebe kokoa amin'ny fahatsarana ao. Mbola tiany hiala amin'ny fahazarany ratsy isan'andro laingalainga fitapitaka, fiavina vonana, fahatezerazeram-poana io isika. Mbola izany ny tian'Andriamanitra. Hialako sy hialanao matoa mbola velomin'aina isika. Araka ny teniny Rahavy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambony tany va izy. Mbola tiany hitombo amin'ny finoana mandrakariva isika rehefa ho avy izy. Ho hita olona mitoetra tsara mahatoky ary manana fifaliana na inona amin'izao. Izany no andrasan'ny tompo amiko sy aminao mbola mahavelona anao io, mbola mahavelona ahy toy izao. Fa tsy hoe velona nahara-po amin'ny faharatsiana, velona nahara-po amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa velona mba hitoetra tsara ao amin'ny tompo ary indrindra hifaly mandrakariva ao amin'ny tompo. Ny fitoerantsika tsara ao amin'ny tompo ange miteraka fifaliana ao anatin'ny fo e. Fa maninona moa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny habe ao amin'ny ao am-po ny tenenan'ny vava. Dia hozy izaho koa hoe ny habeany ao am-po no hita taratra eny amin'ny endrika. Miteraka fifaliana na miteraka koa
fahatezerana, faharatsiana, ka mivoaka sy miloatra vao amin'ny fo, mivoaka vao amin'ny fo zany fifaliana izany ry havana. Avao amin'ny fo zany. Dia ahoana ozy izy mimpanao salamo? Mimpanao salamo resy lahatra amin'izany mihitsiny. Arak'ilay salamo novakitsika teny amin'ny fiandohana teo, dia izany ny falian'ny foko sy ravoravoan'ny lelako. Dia ny foko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Tantsika arak'izany. Hitoetra amin'ny fanantenana dia izany ny falian'ny foko sy iravoravoan'ny lelako. Izany hoe na ny vavanao miteny fifaliana fa tsy miteny fahatezerana. Ny fonao tena hita amin'ny endrika ao fa tena misy zavatra tsara sy faly ao anatin'ny fonao any. Fa misy olona ry havana vao mahita azy dia mampatahotra. Fa tsisy fifaliana mihitsy eny amin'ny endriny dia mety milaza iza milaza aminao fa tezitra, iza milaza aminao fa tsy faly aho. Ary izany ange ny fanamarina tena ataon'ny olona rehefa tsy mety mibebaka izy. Fa hita eny amin'ny endrika ao na inona lazaintsika ny fifaliana izay ateraky ny zavatra ao anatin'ny fo ao. Ary hita eo amin'ny lelan'ny olona ny fifaliana milokotra vao amin'ny fo ao, fa ny foko koa hitoetra tsy manana iah. Ao amin'ny boky ny Obolana dia misy zavatra betsaka lazain'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fifaliana io. Ary tena mahafinaritra io rehefa manomboka somary sorendreny iny ianao dia manokafa ny boky ny Obolana. Ao amin'ny Obolana toko fahadimy-ambin'ny-folo. Ny ao amin'ny Obolana toko fahadimy-ambin'ny-folo andininy fahatelo-ambin'ny-folo dia milaza ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra, ny amin'izany fifaliana tsy hay hazavaina izany. Ary indrindra miteraka zavatra tsara. Obolana toko fahadimy-ambin'ny-folo andininy fahatelo-ambin'ny-folo ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ange. Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelin'ny fo mareraka ny fanahy. Dia marina ve sa tsy marina ilay mibarako teo hoe vao misy mahita olona ianao hoe hiteny dia tonga dia mampatahotra be izy fa tonga dia vinitra ny masony, hafa ny fijeriny. Olona ravoravo sy miramirana ao anatin'ny fo ve izany olona izany? Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, tonga dia hita eny amin'ny endriky ny tarehintsika eny hoe tena ravoravo ao amin'ny tompo izany olona izany, faly ao amin'ny tompo izany olona izany. Indraindray misy manana ady izany olona izany fa tena tsy fantatra mihitsy ny soritra eny amin'ny endriny fa manana ady izany olona izany. Dia ny olona miteny hoe sambatra nareo, dia aiza miteny intsony izay tsy sambatra fa mbola izay nge manana ady ohatr'izao e. Efa saroman'i Jesosy Kristy ao anatin'ny famirampony ianao izao. Dia aiza miteny intsony izay tsy sambatra izany fa izay ange ohatran'izao e. Fa hitan'ny olona soritra eny amin'ny endrika ao ny fifaliana, ateraky ny fitoeranao tsara ao amin'ny tompo, mahatoky ny tompo, ka na inona ady, na inona sedra, na inona zavatsarotra dia mifaly mandrakariva ny fonao ary hita endrika eny amin'ny vatanao, eny amin'ny tarehinao fa faly eo amin'ny tompo ianao. Sambatra ny olona manana an'izany. Ary misy olona tena miteny mihitsy dia sambatra nareo tsy mba hita mihitsy, tsy mba manana ady angamba nareo izao tsy manana zavatra sarotra mihitsy angamba nareo fa dia miramirana sy mihaime tsara eny foana, miramirana eny foana. Dia izany mihitsy ilay ao amin'ny tompo e. Izany mihitsy ilay ao amin'ny tompo e. Tena na inona zavatsarotra tsy hitan'ny olona mihitsy hoe manana an'izany ianao, fa ny hitan'ny olona dia manana ny tompo ianao ary manana fifaliana ao amin'ny tompo. Mbola toy izy amin'ny Obolana ihany amin'ny andininy toko fahafito-ambin'ny-folo andininy faharoa amby roapolo, mba hanamafisantsika tsara fa hay mitondra zavatra tsara io fifaliana ao amin'ny tompo, firavoravona ao amin'ny tompo. Ndao nge jerevantsika ny Obolana toko fahafito-ambin'ny-folo andininy faharoa amby roapolo hoe mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mamaina ny taolana. Ay miteraka aretina reto ilay izy miteraka aretina ka ilay tena endrika sy ilay fo tsy mety manana fifaliana. Fa ambara ny soratra masina izany, tsy mandanga ny soratra masina fa marina izay rehetra voalaza.
ary marina mihitsy izany na ara-tsiansa ary afaka manamarina an'izany ny mpitsabo sy ny olona rehetra manam-pahaizana ny amin'izany na dia tsy manana an'izany ary tsika fa manana an'ity tenin'Andriamanitra ity. Azahoantsika mahavantatra tsara kay fa ny fo ravoravo andao ataontsika filamatra e, mahasalama tsara. Fa ny fanahy-kivy mamaina ny taolana, rehefa maina ny taolana ange maty ny olona e, rehefa maina ny taolana dia reraka ny olona e, rehefa maina ny taolana dia marary ny dikan'izany. Hay ny fo tsy ravoravo izany mamparary, fa ny fo ravoravo mahasalama tsara ary mampitombo. Misy dokotera izay tena miteny mihitsy mampitombo tanteraka ny andro iainana ny fifaliana. Fa ny fifaliana lazainy moa tsy fantatry na fifaliana ahoana, fa ny fifaliana antsika dia mifaly ao amin'ny tompo araka nambaran'i Paoly Apôstôly ity. Mifalia mandrakariva. Izany mandrakariva izany tsy hoe rehefa mba tiako dia mifaly. Tsy misy fetra, tsy misy andrasandraso, tsy misy isan'andro, tsy misy hoe rehefa vanim-potoana ohatr'izao amin'ny faly. Fa izao mandrakariva izany. Izany hoe tena fiainanao mihitsy io fifaliana io. Fiainanao mihitsy io fifaliana io. Fa ianao raha milaza fa kristiana mitoetra tsara izany, tsy hoe amin'ny fiainanao andavanandro mandeha ho azy tsy misy ady no ahitan'ny olona fa faly ianao, ahitan'ny tompo anao fa faly ianao, fa ao anaty ady indrindra ny izana toetranao hoe manahoana faly ve ianao. Faly ve ianao. Dia ohatra mandaty izany faly ao anaty ady izany, tsy ariavana. Izany mihitsy ilay ao amin'ny tompo e, izany mihitsy ilay fifaliantsika ao amin'ny tompo e. Ao anaty ady, ao anaty zavatsarotra. Ny olona isan'ny tsy ho faly rehefa amin'ny fotoana rehetra izay tsy mampisy ady azy. Ao anatin'ny fotoana tsy misy olana isan'ny tsy ho faly. Ohatra ny olona adaladala indray izany raha olona tsy dia normalina indray raha olona tsy misy ninina dia tezitra fotsiny amin'izao, mety misy fahavoazana kely. Fa ao anatin'ny ady mihitsy ny anabarana ny jerevana antsika hoe manahoana antsika ao anaty izany ady zavatsarotra izany. Mifaly ve? Miramirana ve? Fa izany ry havana no ambaran'ny soratra masina androany. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo fa efa mbiakaiky ny tompo. Izay no ilazan'ny Paoly Apôstôly azy. Io fandeferana io dia zavatra mivoaka ao anatin'ny fo io e. Rehefa mahatsapa ny fandeferan'ny tompo amintsika isika ry havana amiko sy aminao dia mandefitra ho azy. Io tsy misy hoe amboarina e. Io tsy misy hoe mbola zavatra ho ianarana androany, fa izao io ianaranao amin'ny tompo. Ny fandeferan'ny tompo, ny fandeferan'i Jesosy Kristy niaritra ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana dia efa ampy handeferanao ny amin'ny olona rehetra. Tsy midika izany hoe izay ataon'ny olona anao dia aleo ataony eo. Afaka mananatra ianao, afaka mampianatra ianao, afaka miresaka ianao, afaka mbola mananatra mafy ianao. Fa Jesosy Kristy koa nananatra mafy rehefa tsy mety ny ataon'ny olona. Ry Galatiana mpitsara velatsia, ry Paoly Apôstôly tena teny mafy koa rehefa tena hitany fa tena mirimorimo ao anaty zavatra ratsy ny olona. Mpiatsara velatsia. Izao, fa izao mifandeferanao ao amin'ny tompo dia mivoaka ao anatin'ny fonao ka tserovanao izay nandeferan'ny tompo taminao. Ka azahoanao koa mandevitra amin'ny olona rehetra. Ronena amin'ireny olona izay rehetra mbola mandeha any amin'ny maiziny ireny. Dia tahaka ny fony Apôstôly Paoly hoe fifaliako satroboninahitro mahamanina. Na ao anaty zavatra sarotra ary ianao, dia izany ianao ihany mamaika ianao fa Paoly Apôstôly na ao anaty fifatorana ary mbola mahatsiaro ny rahalahy malalany. Dia hoe ahoana avy ary ny sahianiko an'izany rehetra izany. Omen'ny tompo ianao e. Omen'ny tompo ianao izany fo mahay mifaly sy mitoetra tsara ao amin'izany fandroany omena antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mety ho izy ianao hoe dia tena izaho daholo izany. Izaho tsy manana fifaliana, izaho tsy mety mitoetra tsara fa vao misy ady dia mirorosaina monomonina androany. Mbola tonga amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra. Maninona mbola velonaina, maninona ianao mbola velonaina. Mbola tian'Andriamanitra hanarina ny amin'izany isika. Dia aiza miteny hoe izaho tsy izany. Fa alao manaiky eo amboarin'ny tompo. Manaiky fa tsy mety ny nataontsika traitr'izay. Fa amboarin'ny tompontsika ho avaoziny. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy io ny tompo,
olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ilay fahatezerana sy tsy mononana sy tsy fitoerana tsara, fa indro tonga vaovao izao sy ianao ho faly sy toetra tsara ao amin'ny tompo. Eo an'Andriamanitra rery ihany eny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra azo mandrakizay. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, feno dia feno ny tenin'Andriamanitra andrenesintsika tamin'ny teny ity, fa ny olona mitoetra tsara ao amin'ny tompo ihany no afaka mifaly amin'izao vanim-potoana izao. Tsy izay rehetra mamirapiratra ety amin'izao tontolo izao, tsy izay rehetra hitanao ka mahafinaritra anao no anananao fifaliana, fa ny anitsy anao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity. Fa izay rehetra mitoetra tsara no manam-pifaliana ry havana, mbola tsy ao anatin'izany ianao. Fotoana sarobidy ahafahanao mibebaka ny amin'ity androany ity ry havana, miala amin'ny ratsy fanao, miala ny fahatezetezeram-poana, miala amin'izay rehetra tsy anananao fifaliana, fa hitoeranao tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tsy fananana fifaliana ry havana dia asan'ny maizina, asan'ny devoly, ka mila miala amin'izany tsika. Fa ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly kosa dia horohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny antany, no andidina sy androana ny asan'ny devoly rehetra. Miala ianao Satana, didina sy hoana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Piala any amin'ny farimby-atrafina anjaran-toeranao, piala ny fanahy ratsy rehetra, piala ny fanahy mamitaka izay tsy ananana fifaliana, piala any amin'ny farimby-atrafina anjaran-toeranao Satana. Didina sy hoana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana intsony amin'ny zanak'Andriamanitra, fa miala any amin'ny farimby-atrafina anjaran-toeranao. Fa avakitsika ry havana, saotranao izay ry Jesosy Kristy, ny tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty-antany, izay azonay antoka fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny ary fahoriana. Saotranao izay fa nomenao ny soa sy ny tsara indrindra, ka nandrenesanay ny teninao tamin'ny teny ity. Fa izay rehetra mitoetra tsara ao aminao rery ihany no manana ny fifaliana. Saotranao fa mbola afaka mitondra mbavaka ny fiainany tsirairay, ny ankonany tsirairay izay fantatrao ary tsy takona fenina aminao, fa maro ny ady hatrehan'ny ankonana amin'izao fotoana izao. Kanefa ataovy manana fifaliana sy fiadanam-po mandrakarivo izay, satria efa manana anao ilay Tompo Andriamanitra izay. Saotranao izay ho an'ny mpanomponao izay nahazo valom-bavaka, ka nahatonga azy teny ho resy lahatra tokoa, fa mamonjy azy ianao, manafaka azy ianao, ary mitondra azy handray ny fahasoavanao. Saotranao ihany koa tamin'ny rahalahinao izay
nahazo valim-bavaka ka nivaly soamatsara ny fanadirana zay fanitanterahany, tafiditra amin'ny asa zay neriny sy nangatahany taminao izy. Valim-bavaka ane zany, sosesehena avy aminao zany, tsy takatry ny sainay. Etsy dia mivavaka ho an'ny rahalanao zay mba tean'olo tena ho anao Jesosy Kristy eo. Androany nomenao ny teninao izy, tovy manam-pifalinany ao aminao izy Jesosy Kristy eo. Mba te hitoro ny fahatsaranao izy, te hitoro ny filazantsaranao izy, kanefa tena mahatsapa fa mbola maro ny zavatra mangeja azy, maro ny fakapanahy mbola mamatotra azy. Androany Jesosy Kristy eo, fa ao zany, ianao no mitondra ny rahalanao ho amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, ary afahany tokoa miaina amin'ny fifaliana amin'ny fanarananao. Etsy dia mbola mitondra ny fisaorana amin'ny valim-bavaka ny mpanomponao, fa ny ravina ny fiainatokantrano ny mpanomponao. Saotranao satria tena valim-bavaka lehibe zany, zay nirasan'ny mpanomponao maro koa amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao zay, an'izany tokantrano ny mpanomponao zany, mba ianao mihitsy no anjaka fenao ka hiazona tanteraka ny tokantranony hatramin'ny farany. Petraka ao am-pelatananao ny mpanomponao zay te hanana fihavanana tanteraka aminao Andriamanitra, te hiaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao zay Jesosy Kristy eo. Me fifantohanany amin'izany izy, ary matoa izy manana ny fandrinany amin'izany Jesosy Kristy eo, dia te hiaona aminao mandrakariva izy, te hanana fifamatorana matotra aminao izy, tanterao zany fandrin'ny mpanomponao zany. Mangataka aminao ihany koa zay ho an'ny rahalanao zay tsy salama, ianao manome fanasitranana ho azy, satria ny diakapoka taminao ihany no fanasitranana ho anay. Indrem-pianakaviana zay ao anatin'ny tsy fahasalamana, efa atao anatin'ny efa-bolana zay, voan'ny rheumatisme izy, voan'ny nerf sciatique izy, mitady arary ihany koa ny rein Jesosy Kristy eo. Eo ny aretin'ny fo zay efa nitaiza azy, tsy mety mahita tory, mamindraha fo amin'izany mpanompo vavinao zany, mamindraha fo amin'izany renim-pianakaviana zany. Ianao mamindra foka manome fanasitranana tanteraka ho azy. Maro zany aretina mahazo azy zany, eo koa ny fitsaboana, ny aty zay efa miasimba. Mangataka ny famindram-ponao ho azy zay Jesosy Kristy. Atsangany sy ajoroandray izy, mba soany manolo tena ho anao, ary antanterana ny fifaliany ao amin'ny fiainany rehetra. Mangataka aminao zay ho an'ny anadahany mpanomponao zay tsy mitsahatra ny misotro toaka, manakorotana, manao adalana rehefa mamy. Mangataka aminao zay, amin'ny teny ity mihitsy no anafahanao azy, zaverinao iaina amin'izany tsy famendrehany zany izy, fa potika hatramin'ny tokantrano, na ny tokantrano zay andalovany zany, na ny tokantrano zay iainany. Io Jesosy Kristy io no mamatotra ny olona amin'izao fotoana izao. Afao ny olona zay ao anatin'ny fisotrotoka, mba hiala amin'izany famamony zany. Tsy fantany zany raha tsy ianao mihitsy no manafaka azy. Mangataka aminao zay ho an'ny mpanomponao zay mba maniry ny tombo amin'ny finoananao, arak'izay fanambaranao sy teneninao tamin'ny teny ity. Fa zay rehetra mitoetra tsara ao aminao no manana fifaliana, dia ataovy mitoetra tsara, mitombo amin'ny finoananao izy, mba hanana ny fifaliana amin'ny fanomponanao. Petraka ao am-pelatananao ny olona telo mianaka zay tena ao anatin'ny tsy fahasalamana. Mangataka aminao zay ny famindram-ponao ihany ane, no azahoana miaina anatin'ny fahasalamana, dia mamindraha fo aminy. Sitrahany izy telo mianaka, mba ahafahany miara-miriry indray eto amin'izao fiainana izao, ary ataovy manana anao izy ho Andriamaniny, mba ahafahany koa miverina sy miaina amin'ny fifaliana. Mangataka aminao zay ho an'ny renim-pianakaviana zay mikohaka mafy, tsy mety masaka ny kohaka. Apetraka ao am-pelatananao Jesosy Kristy eo, ataovy mitodika aminao ihany koa izy, mba hanafahanao sy hanasitrananao zany kohaka zany, mba tsy hateza, mba ho afaka zany kohaka zany. Vavaka izay ho an'ny mpanomponao zay nitona-pahoriana, namon'ny rainy tamin'izao fotoana izao,
nao le balsama manasitrana ny fony amin'ny fahononana sy fihononana tanteraka ho azy ary ampahirezinao izy amin'ny alalan'ny teninao fa ny teninao ihany no mamerina azy mba hananany koa hery sy tanjaka indray amin'ny fanomponanao. Petraka amin'ny pelantanao ny anabavinao zay tena mikorotana ara-panambadiana, efa miteraka ny ivelany ny vadiny dia lasa dia miverina zay foana ny fiainan'ny vadiny Jesosy Kristy io. Sitraponao zany, asan'ny devoly zany, asan'ilay ratsy zany, mangataka aminao ny anafahanao zany ray mpianakaviany zany ary mametraka amin'ny pelantananao an'izany le mpianakaviany zany mba tena nanafiadanam-po izy. Vavak'izay mba hamerenanao ny tokantrano mba hiverina soamatsara ny vadiny ary dia apetraka amin'ny pelantananao ianao mihitsy ny asa manan-kery amin'ny fiainana izy mivady ray manontolo mba hamerenanao azy amin'ny fiainana ao anatin'ny fifaliana. Petraka amin'ny pelantananao ny anabavinao zay marary asa malemy eo ampandriana Jesosy Kristy eo, vavak'izay ho azy ianao mihitsy ny miasa manan-kery, mpanomponao izy dia ianao no mitondra azy ho amin'ny fahatsarana mba hahafahany ray manompo anao miverina amin'ny fanompona dia tahio izy omeo fahasalamana feny izy, zavelinao kivy sy hoketraka izy fa ataovy mibanjana anao Jesosy Kristy ilay mitondra azy sy manangana azy indray olom-baovao. Petraka amin'ny pelantananao ny mpanomponao rehetra zay mandalo tsy fahasalamana amin'izao vanim-potoana izao, mpanomponao reny Jesosy Kristy eo, hainao ny manangana, hainao ny manafaka, hainao ny manasitrana azy dia tahio ny mpanomponao rehetra mba afaka hanompo anao hanomezanao hery tanjaka fahasalamana feno azy. Petraka amin'ny pelantananao zao radio vaovao masoa zao, fitaovana mahomby vitoriana ny filazantsaranao tsy eto amin'ny firenena ihany fa manerana ny tany mihitsy. Tahio ny fitaovana rehetra, tahio ny olona manana anjara, tahio ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izao radio vaovao masoa zao mba hanomezanao hery ary ampahirezinao azy koa amin'ny alalan'ny teninao ka dia hiaina amin'ny fifaliana mandrakariva ihany koa. Petraka amin'ny pelantananao zao firenena izao, fantatrao tsy takona fiainanao amin'ny zava-mitranga, hitanao ny loza mitranga isan'andro, hitanao ny zavatra mifamaofo amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra, mangataka aminao zay, ianao no mampibebaka ny olona rehetra mba tonga ihany koa andraisana ny famelan-keloka feno ka mba hanasitrana ny tanina ianao. Dia petraka amin'ny pelantananao zay vavaka nasandratra rehetra izay mba hiomban'ny fahasoavanao mba handraisana valim-bavaka avy aminao. Maro ny zavatra tiany angatana aminao, fohy ny fisainanay fa efa mahalala sy mahafantatra ny masoa sy mahatsara ny fiainana ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Izay rehetra tapa-kevitra fa tena mibebaka tanteraka tanteny ity ry havana dia vonina ny tompo ny amela ny eloko ka ho hiaro ny tompo aminao amin'ny teny ity hoe matoky anaka voavela ny eloko ao, raiso ny fanahy masina ampianatra anao, ankahery anao ary ampalitsay anao ny zavatra rehetra zay efa nomeny ny tompo anao. Fiadana kristiany toetra mandrakariva eo amin'ny fiainanao rehetra. Amen. Rainay zany an-danitra, ho amasinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra. Meonay ny onana sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Asitsika ry havana rehefa mba nandinika an'izany hoe inona mba antim-pivelomantsika ety amin'ity tany velona ity. Mela diniantsika izany ry havana mba aizantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy hamantara antsika ihany koa izay tondran'Andriamanitra ny fiainantsika.
Ianao no masina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Manantonanao indira sy itaokao, ianao no mendrika ny ndera, ianao ire. Ianao no mazina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Manantonanao indira sy itaokao, ianao no mendrika ny ndera, ianao ire. Sambaritsika riavana fa tena tafaray tamin'ny tompo tamin'ity an'ity. Mino afa ny nandrenesanao ny tenin'Andriamanitra tamin'ity an'ity dia nahatonga ny fiorenana tsara ho antsika tsirairay avy. Ary mbola averina indray riavana amin'ity famaraparanana an'ity fotoan'ity hoe ny fiorenanao tsara ny ao amin'ny Kristy, zay no anananao fifaliana amin'ity fiainan'ity. Betsaka ny zavatra mifaomafao eto amin'izao tontolo izao, fa ny fifaliana dia ny toeranao tsara ao amin'ny Kristy. Marina izao fotoan'izao tsika ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Amosa 5:4-10 no ndeha ho zaraiko aminao eto am-pamaranana teny hoe: ny tsara no tadiavo fahazany ratsy mba ho velony anareo, ka dia omba anareo Jehova Andriamanitry ny maro arak'izay nolazainareo. Amen. Raiso nitsodrano avy amin'ny Tompo. Hitay anao any ny Tompo ka iaro anao, ampamiratreratra ny tavany aminao any ny Tompo, ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao any ny Tompo, ka nomeanao fiatanana. Eo an'Andriamanitra rery any ny voninahitra, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny laharatarobia ahafahantsika mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17. Rary ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Enganyeka ombanao Jesosy, anaty usiana zava, ampahery lalandava. Enganyeka ombanao
mifoaza marina ary aza manotana. Mifoaza marina ary aza manotana. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao maso. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.